I Andriamatora be miaotra mino kosa no kandidatny tiako Madagasikara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao ao amin'ny commune Ambotry Manjaka. Nametraka ny taratasy filatsako vidiana ary ny tenany tamin'ity androany ity. Andriamatora be miaotra mino no kandidany atokitima amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao amin'ny Ambotry Manjaka. Nametraka tambomba ofisialin'ny taratasy filatsako vidiana tao amin'ny distrikana Ambotry Atrimo ny tenany io maraina io. Varotra soamantsara zany ny dossier filatsako vidiana tiako candidat tiako Madagasikara Ambotry Manjaka Ambotry Atrimo. Ka mipetraka soamantsara izy ankehitriny dia ny fotoana manaraka indray zany dia miantso ny vita Ambotry Manjaka indray rehefa tonga ny fotoana anaovana propagande. Dia misy fotoana manokana koa alohan'izay anomanantsika izay nietika lehibe nitsika anaovana propagande itsika azahoana ny fandraisana ny tiako Madagasikara eto amin'ny commune Ambotry Manjaka ko dia mitsokatsika mianakaga sotan'ireo zareo anatin'ny conseil liste conseiller tonga manotsona tanteraka izao fanosahana ny candidat izao. Efa nampiseho ny fahavonona ny Andriamatora be miaotra mino izay fantatra fa olony fandraisana andraikitra. Laza ny efa nahazo ny tsodrany ty mafoy be ihany koa ny tenany ary ny laza ny anome voninahitra sy hitondratra amin'ny faran'ny antoko nan'olotra azy amin'izao faninanana masina izao.